mandrakizay misaotra anao zahay tompo fa matoa tahaka an'izao dia tianay ianao matoa zay Andriamanitra mbola afaka mijoro indray dia tsapanay arenay iainanay mihitsy fa mamindra fotokoa ianao tsy hoe teny entina hampanginana ny tebotebony fo fotsiny zany Andriamanitra fa teny tonga vavolombelona ritanay isan'andro isan'andro fa matoa mbola tafajoro izahay dia tsy ny fahaiza manaonay Andriamanitra na ny fahalalana na ny fahatakaranay fa noho ianao Jesosy ianao no antony zavatra rehetra Jesosy tsy ny herinay tsy ny tanjakay tsy ny fahalalanay fa ny fanahinao Andriamanitra no miasa mahery anatin'ny tsirairay avy mamety olo-tsaina mampianatra mananatra misolo vava mitarika anay Jesosy eo marina loatra ny teninao izay nampitondrainao ny Davida manao hoe na mandeha amin'ny loha saliko ny fahafatesana azy zahay Jesosy dia tsy atahotra ny loza izay satria ianao nefa aminay momba anay ianao miaraka aminay ianao misaotra tompo misaotra raha eo tsy hoe mendrika ny herahany izahay dia niaraka taminay ianao fa mbola ianao koa niantoka ny fanadiovana anay tsiraray avy mba hahafahanay miray lalana aminao mba hahafahanay tena miray aminao Jesosy Kristy le lalana sy fahamarinana ary fiainana misaotra ny amin'ny andavanandro misaotra ny amin'ny asa misaotra ny amin'ny fianarana misaotra ny amin'ny tokantrano misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay misy eo amin'ny fiainanay Andriamanitra satria fantatray fa ny andrasanao aminay tsiraray avy fofeny fisaorana mandrakariva tsy hoe rehefa tsy mitovy amin'ny zavatra saintsaininay ny zavatra mitranga dia miova ny fisaoranay Andriamanitra fa ny fisaorana tena ankasitrahanao sy andrasanao hivoaka amin'ny tsiraray avy dia hoe misaotra amin'ny zavatra rehetra satria tsy ny zavatra raha eo ataontsika hisaotra an'Andriamanitra asaiko ianao hisaotra ny tompo amin'izao fotoan'izao isaory ny anarany masina ny amin'izay rehetra nataony teo amin'ny fiainantsika tsiraray avy isaory fotsiny izy mety tsy takatro Jesosy fa sa Jesosy dia hisaotra anao satria tsara ianao mety tsy haiko mety tsy voavinavinako akory mety mbola tsy haiko ny miatrika an'ilay zavatra mitranga fa sa Jesosy dia hisaotra hoe misaotra tompo fa hoana moa fahafantarako fa misy zavatra mbola mila ianarako raha tsy tojo ny zavatra tsy haiko mihitsy Andriamanitra fa misaotra anao Andriamanitra fa mamindra fo ianao fa na dia mbola tsy tanteraka tsy mahay zavatra be dia be ary aho dia tonga ianao mpamonjy ahy mpanangana ahy amin'ny anaranao Jesosy tary indray ity fotoana ity aoko fotoana anankiray izay ahafahanay Andriamanitra mitombo amin'ny fahalalana anao mba ahafahanay mitombo ny amin'ny fitiavana anao ary indrindra ahafahanay mandroso amin'ny fankatoavana anao ny sitraponao any ny tanteraka amin'ny tsiraray avy manomboka amin'ity fotoana ity ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Fiadanan'ny tompo aminao manokana raha mety aminao dia tonoa ny fiadanan'i Jesosy Kristy amin'ny olona eo akaikinao ny eo aloha ny eo aoriana alleluia tanteraka aminao tanteraka amin'ny manodidina tanteraka amin'ny ankohonana fiadanan'i Jesosy Kristy Salamo 7:7 andiny voalohany sy ny faharoa Salamo 7:7 sy ny faharoa no vakitsika amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy izay manao hoe mity hafatanana ary firenena rehetra miobio an'Andriamanitra fa Jehova no avo indrindra ka tokony atahorana mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy amen. Manomboka amin'ity fotoana androany ity manomboka amin'izao fotoana itenenantsika izao dia akoho maro no anatin'ny fotsika tsiraray avy fa Andriamanitra no mpanjaka lehibe ary ny mpanjaka tompon'ny fahefana amin'ny fiainantsika dia Jesosy Kristy irery andao sandratsika ny tanantsika dia hivavakantsika hanolotra ny tenantsika sy mbombantsika ampelantan'Andriamanitra dia tena mihitsy tompo omeko anao ny toeram-pahefana eo amin'ny fiainako aoko ianao no mpanapaka amin'ny fiainako Jesosy aoko ianao Andriamanitra ny tompony teny farany eo amin'ny fiainako raiso ny toeranao Jesosy ary omeko anao zany omeko anao ampitiavana ny safidy alleluia raiso ny toeranao Jesosy raiso ny toeranao Jesosy manjaka eo amin'ny fiainako Jesosy alleluia alleluia fa mpanjaka avy ianao Andriamanitra alleluia raiso mivoninahitra anao rery amin'i Jesosy misaotra betsaka tena tsy angizy zay Jesosy fa hisaotra foana ny amin'ny zavatra rehetrarehetra Jesosy tsisy antony tsy hisaoranay Jesosy manana hirika afaka hisaotranao foana zay na mikely indrindra ary Jesosy satria manao zavatra eo amin'ny fiainanay foana ianao na ndray minitra izay iainanay ary Jesosy dia efa zava-dehibe zany satria ianao no manome fofinainao anay Jesosy raiso ny fideranay
raiso fisaorana izay sandratra eo anao androany fa mendrika izany anao Jesosy. Maro izay nataonao ahy tsy voatanisako raiso fisaorana tsy ambilazany izany raisnifisaorako Jesona nasitrana ka sitrana tanteraka hoe ilaina no velona raisnifisaorako ambarao inona navaliko anjeo inano avaliko anao Jehova satria maro ny zavatra nataonao ahy satria maro ny zavatra nataony ahy Satimani zavatra asandrato ny tanananao ambarao iraiso Jesosy raisure fisaorako ny fisaora sotrana amin'ny zavatra rehetra tompo avaliko ani Jehova satrimani zavatra nataony ahy inona no avaliko anao Jesosy Jehova satrimani zavatra nataony nasomaferezo fisaorana tompo fisaorako ny fisaorako raisure Jesosy raisure fisaorako asandrato mavy feo anao asandrato fisaorana Jesosy mananao satrimani zavatra nataonao ahy inano avaliko ani Jehova satrimani zavatra nataony ahy raha afaka milaza an'izany ianao inona anao avaliko inano avaliko asandrato mafy feonao ani Jehova sotra betsaka anao zay Jesosy lehibe loatra ny fitiavanao anay tsy takatra ny sainay Jesosy ny lehibe ny fitiavanao anay tianao loatra zay Jesosy izany no ankalazainay sy saonanay ianao fenao ilay tianay mihoatra
zavatra rehetra jesosy lazao ihany zany inona no avalinay ianao jesosy inona no avaliko ani Jehova sotra betsaka jesosy mao ny zavatra nataony avaliko ani Jehova satria mao ny zavatra nataony ray jesosy fisaranay misotra jesosy mankasitraka dada malala misotra jesosy malala misotra fa ny masina malalanay mana izay manana anao aoka ny fonay aoka ny mombana rehetra anapatsapana foana fa milanao amin'ny fotoana rehetrarehetra miankana aminao aoka tsy aleo tena fananay jesosy fa iantehatra aminao foana milanao amin'ny fotoana rehetra milanao isatsykondra fotoana rehetra mihitsy jesosy tena ilaina ianao very zay raha lavitra tsy mahay manao nahinana iny zay jesosy raha misaraka aminao zany no ilazany andro fa milanao zay halleluja isan'andro tompo milanao isan'ora tompo milanao isa minitra isa-tsegondra tompo milanao isan'andro tompo milanao isan'ora tompo milanao isa minitra isa-tsegondra tompo milanao jesosy ny fony saiko ny fanahiko maniry mafianao tsisy toerana takaloko ny eo anilanao eo akaikinao iantompo no mahatsara itoetra tsy ananaya da tsy kiaraka ilaza isan'andro tompo milanao isan'andro tompo milanao isan'ora isa minitra isa-tsegondra tompo Milano fona, isa-tsegondra tompo Milana, ny fony saiko ny fanahiko maniry mafianao tsy misy toerana tsisy jesosy
Siananaya Unitwecha Siananaya Tena milana Tuntulu piainaku Si maefaninu ninu naura Siuyanao Fanieri nauririani Nuba mapatanzakai Ramandresiao denuyanao Lasosani milanao tuntulu piai Tena milanao tuntulu piaina Zay rehetra momba anay Jesosy tena milanao Milanao zay fanemasinao raha tsy ianao fanierinao Nuba mapatanjakay raha mandresy aho deno lazao mafianzany tena milanao tontolo piaina amin'ny Jesosy aho tena milanao tontolo piaina tsy maefa ninonao raha tsy ianao fanierinao mampatanjakay Ramadresia Anaty fekira dia asandrato feo anao asandrato teranao vava atao fanemasina fa feno fanemasina milanao zay milanao tontolo piainanay rehetra milanao fonay milanao tenanay manontolo milanao fananay mangetaetanao zay maniry anao fantatra isanandro fanemasina ako fenanao zao toerana zao ako fenanao ny olona tsirairay avy zay manatrika an'izao fotoana zao nanenembadika rehetra any Jesosy aho ako fenonao ka tsisy atsapa afa tsisy atsapa fa fenonao fa ka tenenao namely tsirairay avy androany fenoiana tontolo piainako tsy maefa ninonao raha tsy
ilay masina indrindra ilay tompony zao rehetra zao ilay nahary ny lanitra sy ny tany nahary ny zavaboary rehetra miondrika tao anatrihanao izay tompo miendrika azy ianao misotra Jesosy malala aoka ny lela rehetra hiaiky fainono Andriamanitra aoka ny zavaboary rehetra iondrika eo anatrihanao tompo ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo avo indrindra misotra tompo alleluia avo dia avo ny fiandriananao antananao zao tontolo izao afomando ny masonao mijery amboniny izay mety hoery anao zao hoe masiny anao fa masiny anao masiny anao voninahitra no lapana masiny anao masiny anao voninahitra no lapana andria manitra anao ka ivavana antananao ny fanapana nitavanao no tena fazavana fiainana sy famelan ianao fa masiny anao masiny anao masiny anao voninahitra no lapana masiny anao Jesus masiny masiny anao voninahitra no lapana manakoako izao ny ao an-tanitrao mihirany voninahitrao ny mahery rehetra miaiky ny herinao fa tompo sy mpanjaka ianao fa masiny anao sosio masiny anao voninahitra no lapana masiny anao Jesus masiny anao voninahitra lasao maviny masiny anao tompo masiny anao masiny anao voninahitra sotra Jesosy isandraty anao Jesosy masiny anao masiny anao voninahitra no lapana fa
voninahitra no lapanao fa masiny anao masiny anao voninahitra no lapanao. Misaotra Jesosy. Halleluja. Sao rehetrao miaraky mihira ny fahamasinanao Jesosy. Na ny any an-danitra na nay tia tany dia hiaraka anandratra ny feony fa ianao no masina mandrakizay mandrakizay. Halleluja. Ny anjely mihira masina ny voary mihira masina misandraty anao masina masina mandrakiza Jesosy indretony olona hira ho any mpanjaka le masina mandrakizay anao masina masina mandrakiza ny anjely masina ny voany masina misandraty anao masina masina mandrakiza indretony olona hira ho any mpanjaka le masina mandrakizay anao masina masina mandrakiza anaranao le afo indrindra. Halleluja. Anaranao afo indrindra sy le be indrindra ambony anaranare oh yeah Fiamian faiampana tanifan sy toeranare ambany anarana oh Jesosy now I'll be Jesus
masina mandrakiza. Halleluja. Dao tsika itehaka mafoan Jesosy dia mahazo toerana tompoko a azafady ao anatin'izao fotoana izao dia amerina ny voninahitra any amin'i Jesosy tsika. Aoka tsisy olombelona hisandratra, aoka tsisy voary omena voninahitra, fa ny voninahitra rehetra dia averina any amin'ilay mpahary avokoa. Amen. Alleluia. Tantara ho ary. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany a. Tsy hainy angina manoloana ny fahasoavana sy ny fahatsaran'Andriamanitra. Tamin'ny taona 2015 ny zanako vavy matoa afaka baka dia nianatra herintaona teny Ankatso izy dia niteny tamin'ny mpampianatra hoe tsisy avenir ato izy fa miova taranja hafa. Dia nisy namany napirisika izy hoe dentiste atao izy dia rehefa nanantona ny pasteur Rodolphe moa dia tena izay mihitsy no tenin'i Jesosy izany hoe hanao dentiste. Dia nefa ny atao anatin'izay izay tsy nalala nizaniza tany Majunga hoe afaka handray anay fa tena hoe Jesosy daholo ny antokana ny fahafahana nentina tany na nisy nanome trano maimaim-poana. Dia tao anatin'izay fotoana lasa rehetrarehetra izay tena hoe be dia be ny zavatra nylalovana fa teo foana izany Jesosy namany olana. Tena hoe tsy manary ao anaty ady sarotra mihitsy izy nisy izany hoe angatra miseho amin'ny andro atoandro irahan'olona dia samy firavava mihitsy ilay komoriana hoe ho hitanao eo izany fa rehefa natao mivavaka dia teo foana Jesosy niaro anazy. Dia tamin'ny 2022 ny antso izy izany hoe za ozy izy hanao boky dia problème be fa tsy mahita professeur hi-encadrer anahy. Dia tsisy ninona azo atao amin'izany afa-tsy vavaka ao matsy anazy dia nataony tao moa izany ilay boky dia efa taraiky be tsy mety mahita mihitsy aho izy dia antsika ho tsy mamotsitra dravo fa Jesosy zanak'Andriamanitra ho andry tsy arian'Andriamanitra izany. Dia lakamisy maray tamin'izay 13 octobre 2022 lakamisy maraina amin'ny 6 maraina izy niantso anahy. Vita ozy izy ilay boky fa naterina dia refusé ilay izy dia tena nitomambetsy izy ohatr'izany izy. Dia reny moa ny tena dia somary voakasika kely ihany fa vavaka dia izao no teneniko azy hoe izao afarako aminareo zanako naoviana very hevitra dia aza mitady olona aza mitady anizaniza. Tamin'izay izy moa niantso anahy hoe manegosie ho any amin'ny anina ozy izy fa tena tsy mety mihitsy ilay izy dia tsy anina ho tsy asa saina amindry izany fa Jesosy ho any azo antsoina zao dia afaka mamaly anao zao dia zao izy. Dia fanamasina mamatsy azy manana saina ambony ny fisainana rehetrarehetra izy antsoina afaka manampy anao zao. Dia nitapahako moa ilay appel dia ny zoma ariva izy niantso tena tohana kely izany hoe tena magaga Jesosy izy ozy fa nahazo licence ako voninahitra ho an'Andriamanitra sady nahazo mention très bien. Dia nefany ilay boky io izany tapabolana no nanomanana anazy nefany tena hoe nomeny Jesosy azy tao anaty fotoana fohy kely fotsiny ilay boky rehetrarehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Niantso indray izy ny sabotsy ny dada ozy nafinaritra ilay nahazo licence fa mila 100 millions indray misy fitaovana vidiana sy vola aloha aty ampianarana. Dia tamin'izay moa izay tao anaty asa be dia tsy problème izany fa miantso ny client dia natsoina ny client mba mila avance ohatr'izao. Dia tsisy nampime mihitsy dia teo azaho vao fona tamin'i Jesosy hoe tsy nety iny nataoko iny fa lasa nandoarika mivavaka hoe Jesosy ho ianao no nandefa n'iny zaza iny ihany dia mba tsarovy izy. Ny alahady maraina nisy niantso izay hoe tongava ty ozy izy fa efa voninato alay vao ty ny hofa-tranonareo herintaona. Dia rehefa nalaina ilay hofa-trano herintaona dia tena hoe ilay juste ilay vola nilaina tamin'ilay fianarana voninahitra ho an'Andriamanitra. Dia tamin'ny herin'ny androany
talaty izy ny antso tena mila zao million ndray ozy izy aloha am-pianarana zahay nefa amin'ny tena hoe tsy afaka nanao an'izay fa tonga dia mivavaka tsy ny antso anizaniza ntsony fa Jesosy hoa hainao ny ataonao fa mba tsarovy izy zazy iny tena voninahitra ho an'Andriamanitra fa nisy ny antso indray izay ny lakamisy maraina hoe raha pitso maraina ozy izy alaivo aty ny volanareo vidikazo voninahitra ho an'i Jesosy rehery any amen. Zao tsy kitehaka mafia ho an'i Jesosy mandroso rahalahy. Faly miara-batsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tsoroko vavolombelona voalohany aloha dia nisy fotoana pasitera natory teto double portion. Avy ny orana tamin'izay izay telo mianaka mandeha mody. Rehefa mandeha mody nefany rehefa avy ny orana dia matetika mandeha mafy izay mandeha mora. Fa ny tena tsoroko vavolombelona dia toy izao. Ny zanako septembre. Rehefa nanao examen ny CP blanc izy dia natsono maîtresse hoe ambeanao izy fa misy zavatra tsy mazava natao fandresena. Rehefa nanantona ako dia akory ny fahaterana fa tsy nanao lazaolana mihitsy izy ary tsy nikasika nandika lazaolana zany. Dia teo za tsy mibedy zanaka satria ianao nefa misy zavatra mitranga dia tsy tonga dia mibedy fa mivavaka hoe misaotra anao Jesosy fa zay zany zava-misy aloha. Dia rehefa tonga ny fanadinana CP dia sahotaka atao an'ny LMA nisy atsasakadiny teo angamba tsy tafiditra dia vavaka teo farany tafiditra. Rehefa tafiditra dia zay ery ambony mahita ny pasitera dia teo zany doboka foka hoe manaraka aty hatramin'ny fahasoavana. Dia vavaka eo am-pijoroana menao liana raha leka izy dia vavaka hoe ianao mahalala ny ato zavatra rehetrarehetra. Fa rehefa noroasana amin'izay ny olona rehetrarehetra ny ray aman-dreny hoe midina daholo dia voalohany hitako aloha dia pasitera dia nirahaba anazy fa ny zavatra tena mahafinaritra lazaiko anareo dia afaka CP soma tsara izy. Ny anankiray lazaiko aminareo ihany koa tsoroko vavolombelona eto dia zanako nanala baka ny anankiray retsy menadaretra izy. Dia nalasa saina anako tantaraiko anareo ao anatin'ny ankizy nefa manao examen dia mila gatena. Za tsy manam-bola mihitsy amin'io atao loka herinandro fa nataitra anahy dia nisy nanome 5,000 ariary dia gaga be fa izy dia tiozy izy ilay olona tia zokobaro izy izy volanao. Dia ny olona mitebiteby rovinana ndraika ramo amin'ny fanadinan'ny ankizy. Za tsy namaha-olana mihitsy za fa teo foana fa nalasa saina anahy dia zanako vavy ndray alahady mifady hanina alohan'ny baka tsy sakafo mihitsy izy fa nantolorany zandra sakafo ary izy ao vary maraindry tolorana gote. Zao teneko anareo be da be ny ankizy amin'izao sahiran-tsaina amin'le taranja le série ozy fa zanako nefa ny anisana azo masio assez bien. Ny nalasa saina ihany koa dia na bebe anara dia nanontany hoe ninona ozy izy fanadinana menany tsy anta dia ohatra misy sakafo. Tiako tenenina anareo dia ity zavatra ity. Za no manatitra variny ary za manatitra anazy maraina ny atandro. Ny ankizy rehetrarehetra sy ny ray aman-dreny rehetrarehetra dia ohatra ny mijoro ohatritsika izao fa zay telo mianaka makakoin kely ohatr'izao tsy miresaka ninina fa andao hivavaka ao dia izy mikohaka eto aminahy dia vavaka izay. Dia nisy ray aman-dreny izay moa nijery anay foana isanandro izy hitako mandinika anay fa zay vavaka. Dia isaka vita ny examen dia manontany anazy dia sorana Andriamanitra za mananatra foana hoe na inona zavatra misy ninina dia misorana Andriamanitra ninona zavatra miseho amin'ny radio amin'ny télé hoe misy azao ny examen misy azao misorana Andriamanitra. Dia vavaka foana zay isanandro zany vita ny examen na tsy vita ny examen jinina zany namody eny an-dalana dia vavaka. Tiatariko anareo rehefa zavatra sady mahatsikaiky mampa hoe za afavy manatitra anazy za miantsena petite vitesse. Ny olona mieritreritra hoe indraka ivy madaladala sady miantsena zany mivavaka mandeha ohatr' izao makiandro sakafo sady anaty sakafony fa isorana ny tompo tia ilay tantara hoe double portion satria ny ankiray afaka CP ny ankiray afaka baka fiadanana ho antsika rehetrarehetra. Amen. Ndao tiako mafy ho an'i Jesosy. Jesosy daholo manao an'izany rehetrarehetra zany. I Jesosy daholo tompoko. Misaotra an' Jesosy fa Andriamanitra mahatoky izy. Tany amin'ny toerana izay nalehanay tany zany izay
efa mianaka samy nanana ny lalany ny ankizy ny akandrefa namena be zay ny navaratra be tena hoe teo foany Jesosy niaro a nanokatra lalana teo foany Jesosy nanova toe-po a indrindraindrindra dia ny anankiray koa teo Andriamanitra tena hoe nanasitrana tamin'ny herin'ny sabotsy dia ity tongotra ity zany ny voto be mihitsy ny tapany ambany iny na ny alona ny any ariana any dia efa ny olona rehefa gaga daholo mihitsy ny dia atao ahoana io hoanina fanafody isan'andro n'andro tsy sitrana dia indray asabotsy amin'izay dia nanaraka directa le izy ary amin'io a tsy dia tena hoe concentré tao le izy ako fa sady miasa dia nanaraka toroteny sy ny anina teo dia avy eo an'izay le vavaka iny vavaka nandeha vavaka natao amin'ny mpanompon'Andriamanitra vao vita ny vavaka dia ohatran'ny hoe mandeha ao foana zany masoko mijery le izy hoe nanahoana sitrana io indray tsy maintsy sitrana satria Jesosy manasitrana vao vita le vavaka dia nanomboka ny hena le izy nefa tena hoe bindana be tena ngeza be mihitsy dia efa nanomboka ny hena tsikelikely tonga ny rivan'iny a satria za zany le isakariva tsy maintsy mihinana n'le fanafody dia efa najango pitso marainan'iny tonga dia tsisy nininina tsony teo na hoe voninahitra ao an' Jesosy. Andao tsika hitsangana dia andao averintsika any amin'i Jesosy ny voninahitra fa izy ny nanao an'izany rehetrarehetra izany. Asandrato ny tananao dia sokafo ny fonao, loary ny fisaorana avy ao anatin'ny fonao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay, manome voninahitra anao zahay. Misaotra Jesosy fa ianao ny aro, ianao ny tantana. Ianao Jesosy no nanasitrana tongotra izay tao anaty fivotosana Jesosy nandefa ny teninao ianao mba hanasitrana. Misaotra Jesosy fa ratsy sitrana fanafody, ianao ny tena mpanasitrana. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanasitranana izay ataonao. Dia misaotra koa Jesosy ny amin'ny zanak'ilay rahalahy teo afaka baka sy afaka CEPE. Misaotra ny amin'ny fampahitana fity ny kasihanao ny fon'ny olona nanome azy 50 000 ariary tao anatin'ny fotoana sarotra izay nolalovan'izy menakavy. Misaotra Jesosy ny amin'ny résultat izay nataonao teo amin'ny zanany. Mankasitraka koa Jesosy ny amin'ny fanokafanao lalana teo amin'ny taty Claudia. Misaotra Jesosy fa nahavita fianarana ny zanany ary nahazo mention. Misaotra Jesosy fa eo amin'izay tsy eritreretin'ny olona eo ianao no mita ny ankohonan'ny mpiara-manompo. Misaotra Jesosy fa nanokatra lalana ianao rehefa mila fahafahana izy dia ianao no mikasika ny fon'ny olona. Mifony izay Jesosy fa indraindray tokoa ao anatin'ny toe-javatra izay somary misamboaravoara dia mitodika any amin'ny olona izay aloha mitady solution eo amin'ny nofo izay vao mijery anao. Ka ao anatin'izany nefa Jesosy dia tsy mamelana io irery ianao fa rehefa mitodika any aminao izay miantso ny anaranao dia mamaly ianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny valim-bavaka izay ataonao. Misaotra fa mijery ary mahita ny fiainanay tsirairay avy ianao dia eto izay Jesosy dia mamerina ny voninahitra ho any aminao irery any. Misaotra raisy ho anao irery Jesosy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia, alleluia. Andao tsika mbola hivavaka eo am-pitsanganana alohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Mbola misaotra sy manome voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny tombon-tsoapahasoavana omenao anay indray androany ahafahanay tonga eto amin'ny fanatrehanao, tonga eto amin'ny fanasanao manokana. Dia raha ny mandrakizay ny anaranao satria ianao ilay Andriamanitra tsy mitsahatra ny miteny, mandefa teny, manangana, mampiorina, mitahiry anay, androso miaraka aminao foana. Sokafy ny sofim-panahinay no asom-panahinay androany hifankahita aminao indray dia andray izay anjaranay avy aminao indray izay amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen, amen. Mahazo toerana tompoko. Fa miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity zoma fanotronana. Fotoana no manin'Andriamanitra ao antsika tsirairay avy manokana indray androany. Fotoana hamanginy ianao indray androany. Amen. Tsika no lazaina hoe kristiana ny andro farany, olo-masiny ny andro farany. Dia ny kristiana ny andro farany dia mila mitahiry ny finoana. Ny vavolombelona rehetra izay
zay nenotsika teo zay nijoroany ny olona rehetra zay nijoro vavolombelona teo dia zao a rehentsika ny fiankinana amin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana sarotra ao anatin'ny fiainana. Raha tsy manam-pinoantsika dia tsy tafajoro amin'izany fiankinana amin'Andriamanitra izany mihitsy. Tena Andriamanitra moa dia miteny mihitsy hoe raha zay mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mino aloha fa misy izy dia sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Aleloia. Dia iresaka kely iresakitsika mikasika ny finoana zay zavatra efa resantsika isan'andro fa tsy fantatro fa hozy izy ny tompo hoe zay indray aloha zany a no entintsika eto androany. Aleloia. Romanina 7:17 zay teny efa tena mahazatra atsika hoe avy aiza ny finoantsika. Romanina 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ny finoana ivelan'ny toriteny zany a sy ny tenin'Andriamanitra dia azo raisina hoe finonom-poana. Ny zavatra matetika mitranga ao anatin'ny fiainantsika eny amin'ny andavanandro sy eo amin'ny fiainantsika rehetra dia zao hoe ny olona rehetra dia mifanerasera dia kristianina fa isika le lazain'ny olona hoe mpivavaka be votom-pinoana tsisy afa-tsy mivavaka ny ataon'ny zareo. Aleloia. Satria maninona le izy fantatritsika fa ny fototry ny finoantsika sy ny ijoroany zany finoantsika zany dia ny fifandraisantsika amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro, ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy isan'andro. Amen. Hoy izy ny bokin'ny Hebreo Hebreo 12:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Hebreo 12:1 amin'ny anaran'i Jesosy fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Na ny tenen'ny bokin'ny Hebreo raha tsy amin'ny finoana ozy izy dia manina tsy isy azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Ny dikan'izay sarobidy be io finoana io. Dia io finoana io mila kolokoloana, mila tezaina, mila tehirizina. Ao anatin'ny Baiboly dia misimisy ny mpanompon'Andriamanitra. Misimisy ny mpanompon'Andriamanitra azo alainy tahaka natao hoe référence ao anatin'ny Baiboly amin'ny resaka finoana. Fa ny matetika tena voaresaka dia i Abrahama. Ao amin'ny bokin'ny Genesis 5:12 azafady andinin'ny 4-9 vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aroy Abrahama, Jehovah Tompo, inona no omenao ahy fa izaho mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka, ary ny tompon'ny ahy dia ilay Eliezer avy any Damaskosy. Ary hoy koa i Abrahama, indro izaho tsy nomenao farahandimby ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no andova. Ary indro ny tenin'i Jehovah tonga taminy hoe tsy andovanao zany, fa zay ateraka ao dia izy no andovanao. Dia nitondrazany voaka teo ivelan'ny lay izy, nitondrany Abrahama ny voaka teo ivelan'ny lay Andriamanitra ka nanao hoe jereo angen'ny lanitra ka isao ny kitana raha mahisa azy ianao. Dia hoy izy taminy, ho tahaka izany ny taranakao. Ary nino an Jehovah izy ka dia nisainy ho fahamarinana izany. Amen. I Abrahama nanana ny zavatra rehetrarehetra, nanan-karena be izy. Nanana ny zavatra rehetra izy fa zao nandroso taona izy, nandroso fahanterana. Dia ny zavatra nampahory azy inona le izy? Zanaka, tsy nanan-janaka i Abrahama. Rehefa tsy nanan-janaka Abrahama dia nitondresaka tamin'Andriamanitra izy. Ohatra antsika ihany, rehefa misy zavatra tadiavintsika dia miresaka amin'Andriamanitra tsika. Aleloia. Dia miresaka tamin'Andriamanitra izy hoe tena inona ny mba omenao aho izy fa za tena mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka. Ny zavatra rehetrarehetra misy daholo, iza ny andova an'ireo zavatra be dehibe ireo nefa ny za tsy manan-janaka.
dia niavana zany mandova azy ozy izy dia nantenen'Andriamanitra ao izy izy ka izay ateraka ao izy izy ny andovanao. Dia inona zavatra naseho an'Andriamanitra azy izy efa ho atombotry ny 100 taona, efa papastopy izy pasteur zay, efa tsy hita zay ho antenaina sy hoeverina ao anatin'ilay izy ao anatin'ilay tranga sy ny zava-misy. Dia ny zavatra naseho an'Andriamanitra azy dia mivoao avelany, mivoao amin'ny olona io fa io no manarona ny masonao tsy mahita. Dia jereo ny lanitra ozy izy dia isao ny kitana. Dia ilay izy moa zany Andriamanitra rehefa miteny hoe jereo ny lanitra dia isao ny kitana, dia sura zay fa tsisy rahona teo nanakona an'ilay kitana fa azo ny jerena tsara ny kitana. Dia voisanao ve ozy izy Jehova? Dia tsy voisako izy Abrahama. Fa ny zavatra nataony Abrahama dia zao, niraisiny tao anatin'ny fony ilay izy dia nampiteriny ny finoany hoe zay tenenin'Andriamanitra tsy maintsy mitranga, tsy maninona zay fotoana, tsy maninona zay zavatra hitako na tsy hitako, fa Andriamanitra rehefa miteny dia tsy maintsy mitateraka izany. Amen. Tsika ve mba efa nanana zavatra naharitra be nyresahana tamin'Andriamanitra tsy mety mitranga? Dia ohatry ny ahoana ny any anatsika any sa efa mamorona zavatra hafa ho angatana amin'ny tompo indray hoe iny rehefa tsy mitranga ihany dia aleo hovaina zavatra hafa indray ry tompo. Alleluia. Io Abrahama io dia le olona efa zoky olona tao tanàna, efa 100 taona izy mbola tsy niteraka. Ny olona efa manondro maso azy hoe ary io Abrahama io olona mivavaka be, mamonjy sekoly foana io, tsy miraty mihitsy, mivavaka ny tena antonasany io. Dia ary ohatry ny miresaka amin'izy io ny Andriamanitra dia miteny zavatra be dia be aminy, kanefa jereo izy ity fa mbola tsy niteraka. Ndray promotion aminy amin'io tanàna dia efa manana zafikely sy zafin-doalika. Alleluia. Satria efa manakaiky ny 100 taona izy, fa raha ny olona manakaiky ny 100 taona zany dia efa manana zafin-doalika izany. Raha ataontsika hoe 520 taona isaky ny 520 taona génération anankiray. Fa zao i Abrahama tsy voakasiky ny vavan'olona. Amen. I Abrahama tsy voakasiky ny zavatra tenenin'ny olona, fa i Abrahama niazona foana izay nitenenin'Andriamanitra taminy. Tsy izay lazain'ny olona ozy izy, fa izay lazain'Andriamanitra. Amen. Ny finoana dia mila azonina ao anatsika ao. Izay ny mahatsara ny hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra matetika, mifanerasera amin'ny tenin'Andriamanitra, mifanerasera amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny indrindra. Ary indrindrandrindra dia tena manana fiombonana amin'i Jesosy. Amen. Rehefa nandeha ny fotoana dia naninona tonga ihany anie Isaka. Marina ny zavatra nitenenin'Andriamanitra, nijoro i Abrahama tao anatin'ilay finoana, no azoniny ilay izy, no azoniny ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra hoe marina hatramin'ny farany ny tenin'Andriamanitra, na horoviana dia zao tanteraka ilay izy tonga Isaka. Fa rehefa tonga indray ary Isaka, ao amin'ny Genesis 2:20 izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Genesis 2:20-23 aroa izy entony zanakao, laha tokanao zay tianao dia Isaka ka mankanesa any Moria, ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay olazaiko aminao. 7 Ary ny fomaraina koa i Abrahama dia nanisy lasely miborikiny ka nitondra zatovony roalahy koa niaraka taminy sy Isaka zanany, ary namaky ny hazo ataina amin'ny fanatitra dorana izy dia niainga ka nankany amin'ny tany izay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Amen. Rehefa mpanantenana ny tenenin'Andriamanitra fa hiteraka ianao dia tonga le izy nahazo zaza lahatokana izy Isaka. Io zaza lahatokana io dia nitenenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa eo amin'io ny ahoriny ny teny fikasana rehetra, indrindra ny amin'ny taranaka rehetra izay naseho any Abrahama, naseho an'Andriamanitra azy hoe jereo ny kitana avy amin'io lahatokana io no nitenenin'Andriamanitra. Avy eo nefa Andriamanitra niteny tampoka indray hoe eto io zanakao io dia atolory ahy io, ataovy sorona.
ny zavatra miteboka voalohany olo dia zao, i Abrahama tsy namerina n'le fahadisoany a fanondroany. I Abrahama rehefa hitenenan'Andriamanitra tonga dia miazakazaka iny izy any amin'ny Sara, tonga dia mitantara niteny tamiko indray Andriamanitra zao ny zavatra teneniny, hiteraka hontsika ohatra ny kitana ho ny taranakitsika. Dia Sara zany miaino azy, dia rehefa miverina foana i Abrahama dia Sara etsy efa dodina ihany koa mandroso ny fahanterana. Dia izy Sara hoe ohatra ny sarotra ihany zany inonana zany teny zany. Fa zao Andriamanitra tsy dia tena nijery loatra ny habean'ny finoany Sara, fa tany amin'ny Abrahama foana ny fifantohan'Andriamanitra. Nijery ny finoany Abrahama izy ohatra ny ahoana ny fijoroany Abrahama ao anatin'izay zavatra ambarany aminy. I Abrahama miazakazaka miresaka amin'ny Sara foana izy isaky ny resahan'Andriamanitra, isaky ny tenenan'Andriamanitra. Ary zay nahatonga an'le tamin'ny fotoana anankiray nahalavo azy ireo tao anatin'ny lalana zay tsy lalan'Andriamanitra. Dia zao tonga Sara lasa niteny tamin'ny Abrahama hoe tena ohatry ny efa antitra tsika, ary so dia zao ny fotoana tokony mahatateraka an'le hoe tokony efa mitrotro amin'izay tsika. Fa zao mahita hevitra ao izy Sara, ahoana ozy izy Abrahama. Io Iagara ozy izy dia miteraha aminy, dia hotrotroko le izy, dia ho tonga zanakitsika. Fa zay angamba le izy, fa Andriamanitra tsy niteny an'izay mivantana fa mety zay le izy. Ny olana kely dia zao, ny vehivavy dia manana force-na persuasion matanjaka be, ary ny lehilahy resy alohan'ny fifampiresahana foana ny akamaroan'ny fotoana. Alleluia. Ny vehivavy manana an'izay fomba firesahana sy fampiresahana zay, dia ny lehilahy tonga dia taraiky foana. Dia i Abrahama sady taraiky tamin'le zavatra nitenen'ny Sara no taraiky tamin'ny Agara koa izy. Dia ohatra ny faly ihany Abrahama zany hoe tena ty ve natao hoe double portion. Fa zay le fahadisoana nefa tao anatin'le izy niaino ny zavatra nitenen'ny Sara izy, satria niresaka tamin'ny Sara izy. Rehefa jerena amin'ny maso maha olona ny zavatra mitranga ao anatin'le izy, dia tonga dia tsy hita ntsony zay lalaka ivoahana anatin'le izy, fa hoe aleo ranga mitady solution. Fa so dia zay ary ny tian'Andriamanitra olazaina. Lasa misy interprétation diso ny amin'ny zavatra tenenin'Andriamanitra, nefa Andriamanitra rehefa miteny dia mazava be ny zavatra teneniny hoe zay aterakareo no zanakareo. Fa ry zareo zay koa ny tena anisan'ny olana kely amin'le mianatra SVT be loatra, mahafantatra ny resaka biolojia iray manontolo sy ny karazany hoe hatreto ihany ny fotoana mahamety, hatreto ihany ny fotoana mety ao anatin'ny zavatra zay tadiavina. Dia rehefa dila le fotoana dia manomboka misalasala le finoana ao anaty. Fa zao ny zavatra nitranga rehefa nitenenin'Andriamanitra amin'izay, ary Abrahama rehefa tonga Isaka tenenin'Andriamanitra indray izy, atoloro anahy, ataovy sorona, io zaza io zanako lahatokana io. Dia ny zavatra nataony Abrahama tsy niteny tamin'ny Sara izy, tsy niresaka tamin'ny Sara izy na ny kely ary hoe inona no nitenenin'Andriamanitra aminy. Fa mba azonareo an-tsaina ve fa raha nitenen'ny Sara an'izany izy dia ahoana ny zavatra nitranga? Tsy tanteraka amin'ny planin'Andriamanitra. Ka raha tsy ianao no narary tamin'io, tsy mety. Fa i Abrahama nafantatra fa diso izy tamin'ilay voalohany niaino ny Sara, tonga dia novainy rectifieny lalana ty zavatra ty zany no nitenenan'Andriamanitra, tsy miresaka amin'ny Sara fa ataoko ty. Alleluia. Ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra matetika izy miteny an'izay hoe isika dia mila manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra, mila manana fanambarana, mila mahazo an'ilay fanambarana manokana avy amin'Andriamanitra. Dia io fanambarana manokana io ny Abrahama zao, io ny fanambarana manokana ho anazy tamin'Andriamanitra. Isika zany tsy rehefa omen'Andriamanitra fanambarana manokana dia zao be dia be amin'ireny tsy natao tantaraina eraky ny tampo tanety hoe niteny tamiko an'izao Andriamanitra,
dia zao ny zavatra ho ataony io dia zao fa ho anao iny raiso ao am-ponao iny dia ampidiro lalina ao anatin'ny fononao fa rehefa miteny Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka iny. Amen. I Abrahama tsy namerina ny fahadisony fanondroany, tsy niresaka tamin'ny Sara izy. Maraina ny andro ary soira mihitsy aloha fa tsy nahita tory izy, ny alina ray manontolo raparaina ny andro. Vao maraina ny andro tonga dia nomaniny ny zavatra rehetrarehetra, nasiany lasely ao boriky, nantsony ny zatovo, namaky kitay, lasa ary zareo nandeha. Dia netiny tsy niteny ninina izy fa dia hoe andao fotsiny anao fanatitra ho any Jehovah sika. Hebreo 4:7-7 dia hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny anaran'i Jesosy, finoana no nanaterany Abrahama ny Isaka raha ny zahatoetra azy izy. Eny, ny zanany latokana no naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana, dia ilay nilazana hoe avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Fa ny hevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza, ary ohatrany avy tamin'izany no nandraisany azy. Hoy izy amin'ny bokin'ny Hebreo ao, finoana hozy izy no nanaterany Abrahama any Isaka. Jereo tsara fa Andriamanitra ny teny zavatra ohatrany hoe mifanohatra zany tamin'ny teny fikasana izay nilazany no nanambarany ny Isaka hoe amin'io zanakao io no aoriko ny teny fikasana rehetra ny amin'ny taranaka ray manontolo. Ao aoriana kely nefa Andriamanitra hoe atolory io, ataovy sorona io, atero io, ataovy fanatitra ho anahy. Fa raha ohatra ka olona mpanaraka lôjika be tena tonga dia nisalasala tao anatin'izany. Nefa Abrahama tsy mba nirorosaina akory na ny kely ary, fa tonga dia nandroso izy nanatanteraka. Fa inona ny tao anatin'ny Abrahama tonga dia velona foana, vonona foana ny tao anatiny teo hoe Andriamanitra tsy mba diso zany. Ny zavatra ohatr'izany tsy inona mampipetraka adihevitra ao anatin'ilay izy hoe niteny izy amin'io nefa raha vonoana io dia tsy io indray ve zany, fa inona indray zany, nefa Andriamanitra tsy niteny taranaka hafa fa tsy io. Ary ty arany efa le moteurana Porsche nresahana tamin'iny efa valaka ihany. Alleluia. Nazahoana ny ty ary efa sarotra be, ary tozy tanteraka ihany le izy satria tena nanatanteraka ny zavatra nyteneny Andriamanitra hoe hanome taranaka anay izy, ary mbola Sara niteraka n'le zazalahy. Fa rehefa tonga amin'ny fotoana aoriana kely indray dia mifanohatra ny zavatra tenen'Andriamanitra, ohatrany hoe mifanohatra zany amin'ny fijery olombelona hoe finoa indray io ataovy sorona. Fa inona ny zavatra atao am-pony Abrahama amin'ny 7:10 amin'le Hebreo 4:10 teo dia hozy izy hoe, hozy ny ten'Andriamanitra hoe fa nihevitra i Abrahama fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty azy, ary ohatra ny avy tamin'izany nandraisany azy. Jereo ny fahadiovan'ny fieritreretan'ny Abrahama mandray ny zavatra tenen'Andriamanitra aminy. Zavatra sarotra be le tenen'Andriamanitra, fa ny anazy madio be ny sainy hoe raha zay ny tenen'Andriamanitra, raha vonoana io atsanga ny velona indray io ka izy tsy niteny afa-tsy io fa io ihany ane le izy dia tsy fantatro moa zany hoe inona ny tian'Andriamanitra atao, fa hanao kilalao izy zany hoe vonoana io dia atsanga ny ray. I Abrahama amin'io mbola tsy tany amin'ny fotoana, mbola tsy teo pasteur sandratra. Alleluia. Nampijoro vavolombelona olona izy, nisy maty ohatran'izao dia natsangan'Andriamanitra, mbola tsy nisy fijoroana vavolombelona akory, mbola tsy nisy vavolombelona talohan'izay akory hoe nisy maty, tena hoe maty dia natsangan'Andriamanitra. Fa i Abrahama nefa efa nanana n'izany finoana velona zany tao anatiny hoe rehefa miteny Andriamanitra dia io ihany ny vonoana, dia io ihany indray ny velominy. Alleluia. Rehefa resahany zany zavatra zany dia ohatra ny mahafinaritra ny miresaka azy. Misy fotoana tany amin'ny fotoana tany alohaloha tena dia mieritreritra hoe fa raha tamin'izany koa aloha ny tenen'Andriamanitra dia nanaiky koa. Tena sarotra zany situation zany. Zay ny mahatonga an'le izy hoe Andriamanitra tsy miteny, zay le fifandraisana manokana amin'Andriamanitra sy le teny manokana omen'Andriamanitra ny tsirairay avy. Andriamanitra mahafantatra antsika ireo tsirairay avy
sy ny zavatra ao anatin'ny fotsika, ny zavatra zakany môterantsika sy ny atidohantsika tsirairay avy. Dia Andriamanitra tsy manome anao zavatra tsy ho zakanao zany. Ary matoy Abrahama rery tsy nisy ohatran'io intsony anie tao anatin'ny Baiboly rehetra, fa matoy Abrahama rery no nitenenan'Andriamanitra ny hoe io zanako lahatokana, ianao momba nandritry ny 100 taona, 100 taona ianao niteraka an'io lahatokana anao io dia vonoy indray io. Dia tsy nisy an'izay intsony tao anatin'ny Baiboly. I Abrahama rery zany aloha nahazaka an'izay, satria tia hitan'le fo Andriamanitra, ny sedra ny Abrahama Andriamanitra. Ary testa faran'izay zokiny testa faran'izay sarotra no nomen'Andriamanitra ny Abrahama. Dia isaorana ny tompo fa nisy an'izany Abrahama zany nanao an'izany nahazaka an'izany test zany, fa tsy zakan'ny sarambabem-bahoaka zany. I Abrahama tsy nirorosaina akory hoe inona zany zavatra mifanohatra tenenin'Andriamanitra zany. Tsy tao anatin'ny sainy Abrahama akory ary misy teny mifanohatra zany zavatra tenenin'Andriamanitra zany. Tsy nanao calcul an'izany akory izy, misy teny mifanohatra. Dia tsy nametraka adi-hevitra izy na ny kely ary. Ao anatin'ny Baiboly dia tsy misy adi-hevitra na ny kely ary voasoratra hoe dia nanontany an'i Jehova i Abrahama hoe afa ahoana zany le niteneninao teo aloha dia fa ahoana indray ty teneninao atoriny ity. Tsy nametraka adi-hevitra izy, fa izay nitenenin'Andriamanitra tonga dia niraisiny tao anatin'ny fony, teny ekeny ho fahamarinana. Dia hozy izy hoe Andriamanitra, raha maniraka Andriamanitra ho vonoiny ity dia vitany koa ny manangana an'io ho velona indray, satria Andriamanitra izy. Aleloia. Ny amin'io resaka finoana io dia zao hoe efa niteny teo fa mila tehirizina ny finoana. Ny fitehirizana ny finoana dia misy lesona ny old school zay Timoty voalohany Timoty voalohany toko voalohany 7:20 any fa 9:20 sy 20. Ny fitehirizana ny finoana dia fieritreretana madio. Arak'le nilazaiko teo hoe i Abrahama tena nanana fieritreretana madio be ny amin'izay zavatra nitenenin'Andriamanitra rehetra. Tsy nanana arrière-pensée mihitsy izy hoe na famakafakana izay zavatra nitenenin'Andriamanitra, tsy mety zany zavatra teneninao zany fa mifanohatra, misy diso zany fa inona ny tokony ho izy. Fa tonga dia madio be ny fieritreretan'i Abrahama, dia izay tenenin'Andriamanitra dia tonga dia ataony. Izay tenenin'Andriamanitra tonga dia ekeny ho fahamarinana. I Abrahama no izay fatrany finoany sy ny fieritreretany, fahadiovan'ny fieritreretany izay dia zao tian'Andriamanitra ny miresaka aminy. Amen. Tian'Andriamanitra ny miresaka aminy. Any ka na zavatra tena tsisy idiran'i Abrahama ntsony ary dia mbola niresahan'Andriamanitra taminy any. Hoe any eriana ela be andry Abrahama, teneniko anao fa za le Andriamanitra tsisy fiandohana sady tsisy fahafarana, dia za le voalohany dia za ny farany. Dia efa hitako daholo any amin'ny farany rehetrarehetra fa misy zavatra teneniko anao ty ry Abrahama, fa ianao aloha efa tsy ho eo ntsony amin'izany. Ianao ve eno raha tenenao, ianao tsy ho eo ntsony amin'izany fa tantaraiko anao ihany le izy. Dia azo aloha rangaha fa tena aloha ilamina fa ty zavatra ty loha aleo atrehana le zavatra tadiavina eto. I Abrahama mbola tsy mahita ninona akory ao anatin'le fiainany, dia Andriamanitra mitantara zavatra lavitra be aminy. Ny ariana be any dia i Abrahama teniko anao ny taranakao dia ho andevozina any amin'ny firenena hafa mandritry ny 700 taona. Dia rehefa avy eo tsaraiko firenena io dia avoakako ny taranakao. I Abrahama tsy nanoka akory fa nihaino an'Andriamanitra tsara izy. Andriamanitra tia miresaka amin'ny olona manam-pinoana sy madio fieritreretana. Aleloia. Ny zava-misy iainantsika eto amin'izao tontolo izao amin'izao vaninandro iainantsika izao. Be dia be tsy tian'le hoe vaninandro farany ny vaninandro iainantsika, satria be dia be mbola te iaina lavabe. Tsy maninona zany, na ianao koa raha mbola te iaina lavabe. Amen. Tsy maninona zany. Fa ny zavatra rehetra dia efa manambara ny fandroso ny fotoana sy ny fahakelezan'ny fotoana izay hiavian'i Jesosy. Ao anatin'ny boky Marka toko 4:20, ny 7 ka hatramin'ny 7:10, somary lavalava kely, vakiko somary angakaingana kely amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva izy, Jesosy io, dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay izay andro ahatongavan'izany.
ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperana zao tontolo zao. Inona zavatra natao mpianatra? Rehefa niteny Jesosy fa isy farany zao tontolo zao ary vetivety dia ho tonga izany fotoana rehetrarehetra izany, dia tsy misy vanim-potoana nitenen'i Jesosy, tsy nisy daty fixa nitenen'i Jesosy. Dia nanitikitika ny mpianatra ny zavatra nitenen'i Jesosy, dia lasa izy nanatona manginginan'i Jesosy ny mpianatra, dia ao mba tenenao aminay ny andro ahatongavan'izany. Ary inona daholo ny famantarana amin'ny fiavianao sy ny fahataperana zao tontolo zao. Eritreretinareo fa ny olona tany amin'ny 2 taona lasa mahery dia efa nangetaheta hafantatra an'izany hoe ohatry ny ahoana izany. Izay nampatonga an'io voasoratra ho jerevantsika amin'izao fotoana izao. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe mitandrema fandrao isamitaka anareo. Fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izany Kristy, ka maro no voafitany. Ary andrehady sy filazanady ianareo, ko mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, kanefa tsy mbola tonga ny farany. Fa izy firenena hitsangana mely firenena, ary izy fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary izy mosary sy rororon-tany amin'ny tany samy hafa, fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Ary dia atolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonony, ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ary amin'izany andro izany dia ho tafitohana ny maro, ary fampiapanga ka hifankahaly izy. Ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro, ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro, fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Amen, alleluia. Jereo tsara, tenenin' Jesosy daholo ilay zavatra rehetrarehetra. Inona amin'izay zavatra nijerevantsika izay tsisy nitranga, sy efa misy daholo izany zavatra rehetrarehetra izany. Dia izay ny famantarana ny fahakelezan'ny fotoana, ny fahakekezan'ny fotoana hiverenan'i Jesosy. Tamin'ny fakomaly nandefa mandeha anaty tômôbila dia nandefa radio dia somary tafieno ny vaovao RFI dia any Afrika any Congo sy iza misy acte terrorisme, misy asa fampirorona. Inona zavatra nataony zareo lasa le terrorista maromaro miaraka amin'ny rongo fitaovam-piadiana sy boma sy ny karazany dia zao ao amin'ny fotoana fivavahan'ny olona dia tonga dia nodidininy le église protestante anankiray dia zao navoaka ny zareo daholo ny vehivavy sy ny ankizy rehetrarehetra, dia ny lehilahy rehetrarehetra ny fatorany dia ny exécuteny. Inona zavatra tenenin'ny Baiboly ao anatin'io eo amin'ny 5:7 Matthieu 5:20 hoe ary dia atolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonony, ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ny orokoditra kely ny haino an'izay vaovao zay hoe tena lasa lavitra be zany, ary tsy any any Chine, ny any amin'ny toerana rehetrarehetra dia efa misy ny fampiororona ny kristianina mijoro tena ho an'i Jesosy. Ny zavatra mitranga ihany koa dia zao miamboarina tsikelikely ny fomba fivavahana sy ny teny zaraina mba hahatonga ny olona tsy tena hijoro ho ao amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, fa ho lasa sadasada eo anelanelany eo. Dia isika tena misaotra an' Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra hitondrany ny fanompoantsika sy ny finoantsika, fa tena mampiorina antsika ho ao amin'i Jesosy hatramin'ny farany. Amen. Maninona ary sika no mila mitahiry finoana manoloana ny zavatra rehetrarehetra izay misy fahakekezan'izany fotoana izany. Ny amin'izao fotoana izao dia ny finoan'ny kristianina mihitsy no ezahany fahavalo, le fahavalo efa resy io korontanina tsy ho tafatoetra. Nefa ny zavatra misy dia zao hoe rehefa miverin'i Jesosy dia mijery an'io finoana io izy. Mila mitahiry an'io finoana io tsika, fa rehefa miverin'i Jesosy dia mijery an'io finoana io izy. Luka 7:15 amin'ny anaran'i Jesosy, lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy, kanefa rahavany zanak'olona, moa hita finoana ety ambonin'ny tany fa izy. Amen. Raha miverin'i Jesosy moa hita finoana ety ambonin'ny tany fa izy. Dia jereo ny vanim-potoana mandesy ny zavatra misy ao anatiny,
ao anatiny zavatra misy eto ambonin'ny tany. Ny firenena zay lazaina hoe lehibe sy manan-karena matanjaka ara-pitaovam-piadiana ara-ekônomika dia manomboka mivondrona sy mametraka ny fahalalahany zavatra rehetra zay mandingana ny lalàna efa napetraka Andriamanitra. Amin'ny tehana ny olona zany tsy hanaraka ny didin'Andriamanitra. Mbola nianatra tany amin'ny fotoana tany aloha tany moa rehefa nianatra filozofia zay tsy hitako loatra moa zay tena haiko tamin'ilay izy fa nanao zay ahafahana fotsiny. Dia misy sujet anankiray zay tadidiko foana ilay izy hoe inona ny atao hoe marina. Dia nanaovana an'ilay dissertation moa dia zavatra tsotra fotsiny hoe ny marina tamin'izany dia zay ifanarahan'ny olona be dia be indrindra fa atao hoe marina. Dia nefa izay zavatra izay tsy marina amin'Andriamanitra fa zay tenenin'Andriamanitra ihany ny marina. Amen. Dia jereo tsara fa mifanaraka daholo ny firenena matanjaka sy ohatran'izany. Ity ny marina tsy azo ataony manao ohatr'izao dia mametraka lalàna mihitsy izy dia samborina sy enjehana zay mandika n'io lalàna io zay lalàn'ny tany io fa tsy olana ho an'zareo ny lalàna zay napetraka Andriamanitra tsy hodikaina ao anatin'izay zavatra napetraka Andriamanitra zay. Dia zana voizina any anatina horonan-tsary rehetrarehetra dessin animé tena mila mitandrina be ny ray aman-dreny ny amin'ny zanaka mijery an'ireny dessin animé reny fa efa misy any papasy papo tsy fantatro zany zay afaka filazana zany. Maman sy Mimi tsy haiko zany zay filazan'ilay izy ao anatin'ilay izy. Hitanareo ezahana atsofoka ilay izy matrakena ilay izy mba ho moramora ny andraisan'ny olona azy dia anaika moramora ilay izy dia lasa ho tonga fahamarinana iainana zao tontolo zao amin'ny tany rehetrarehetra ilay izy. Ny fanenjehana kristianina maneran-tany efa mangany manokana fa ny zavatra atsofoka ao anatin'ilay izy ihany koa dia zay. Ny fampiasana an'ireo teknôlôjia zay mandroso foana mandroso miazakazaka be mihitsy amin'ny fametahana puisy amin'ny tanana na amin'ny andrina zay lazaina fa tena efa teknôlôjia tena avolenta manaraka ahafantarana afaka anarahana na ny fahasalamanao afaka ny andoavanao vola afaka ny andraisanao vola afaka ny ivarotanao ny zavatra rehetrarehetra miazakazaka be ilay izy. Dia misy fotoana tany tany mivavaka ny tena hoe tena tsy isy zany dia diso le vavaka diso le vavaka satria efa voasoratra le izy dia ny zavatra voasoratra tsy maintsy tanteraka. Fa inona ny zavatra ataontsika kristianina? Isika kristianina manara-baovao mijery ny fivoatran'izao tontolo izao mijery ny famantarana fa itsika kristianina tsy natao famantarana. Ny famantarana ho an'ny kristianina raha sanatriny zany misy fiamorana ianao dia ianao ny lasa famantarana fa rehefa mandroso foana ianao dia mpamantatra ny avy ny fotoana ny vanim-potoana rehetra. Dia io mahatonga antsika mila mihazona ny finoantsika foanafoana inona le zany zao tena anisan'ny zavatra be dia be tombony be dia be ho antsika omen'Andriamanitra tsika fotoana betsaka ao anatin'ny herinandro iombonana amin'Andriamanitra misy ny fanatrehan'Andriamanitra misy tenin'Andriamanitra satria inona le izy any amin'le voalohany ndresantsika teo any amin'le bokin'ny Romanina teo avy amin'ny toroteny ny fototry ny finoantsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny fototry ny finoantsika rehefa ampy tenin'Andriamanitra tsika dia voky ny finoantsika matanjaka ny finoantsika. Jereo tsara fa rehefa misy ny fotoana mahareradreraka dia zao hoanina ny calcium hoanina ny magnesium foatra ny reradreraka foana satria le inona le izy le témoin le finoana kay no mirehatra le finoana no mirehatra satria tsy voatosiky ny zavatra ao amin'ny vatana le izy fa any anatin'ny saina sy ny fo any anatin'ny finoana ho any misy faharerahana. Dia tsy misy olona tonga eo dia miteny izy hoe tena ty mofo meko anao ty gâteau meko anao ty tonga dia mampiakatra finoana ty fa mihinana an'ity maraina ianao ray
ray atoandro ray ariva ray fa inona mampiakatra amin'ny finoana tenin'Andriamanitra mila fampaherezana zapastela mila fampaherezana halleloia inona ny ampaherezana tenin'Andriamanitra ny ampaherezana ary ny zavatra mahavarena tokoa dia zao rehefa vita ilay fampaherezana vao tenin'Andriamanitra miova daholo ny ao anatinao rehetrarehetra ao tonga dia miova daholo ny ao anatinao rehetrarehetra ao ny fomba fijerinao zany fahitanao rehetrarehetra le fahitana ny salobina be teo ohatra ny sinda vetivety ho azy ohatra ny mahita lalak'alendray ianao hitanao indray ny tany ho diavina rehetra amen rehefa ho avy Jesosy mohahita finoana va izy jereo tsara fa ezahany satana hompitehana ny finoantsika ao anatin'ny fotoana amin'izao vanim-potoana faran'izao ny finoana ianao tsy sakana an'Andriamanitra tsy handeha hivavaka ianao tsy sakana an'Andriamanitra tsy handeha hamonjy fotoam-bavaka fa ny finoanao korontaniny amin'ny zavatra mitranga rehetrarehetra zavatra misy ao anatin'ny fiainanao dia zao raha vao tsy ampiteny ianao dia lobaty eny am-panidinana eny lobaty eny am-pandehanana eny ianao i Petera ry apôstôly be volombava mbola vitany zalahy ihany nitakila amin'ny Petera ao amin'ny Luka 2:20 andininy faraka amin'ny 30 amin'ny anaran'i Jesosy aroy ny tompo ry Simona indro satana efa nilofo nitady anareo kororohany toy ny vary nefa za nangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao jereo tsara Jesosy tonga dia nahita an'i Petera nahita ny satana izy eo amin'ny Petera mikororoka amin'ny finoan'i Petera ohatra ny mikororoka vary Jesosy tsy niteny hoe hitako satana mikororoka amin'ny volanao mikororoka amin'ny poketranao mikororoka amin'ny fanananao fa mikororoka ny finoanao izy fa raha ny vola tokoa mantsy ny kororoana dia inona sisa ny tavela farany le 20 sy 20 lasa nyrivotra daholo le vaventy fa tsy izay le izy fa mikororoka ny finoanao izy ary io nitenenin' Jesosy amin'ny Petera io dia taloha kely n'le fotoana nandava amin'ny Petera ny Jesosy satria efa hitan'i Jesosy meloa le izy ny zavatra tena tsara zany dia zao tonga aloha le teny tonga ara-potoana ny teny ny famangin'Andriamanitra anao dia tonga ara-potoana tonga aloha fa mifantony tsara raiso amin'ny finoana dia tanterao zay zavatra asian'Andriamanitra atao Petera teto variana lavy ihany izy nandahan'i Jesosy ny telo dia zao ny finoana io ny fijoroana amin'ny finoana io dia tsy miankina amin'ny anaram-boninahitra na toerana misy hoe apôstôly be pastera tsy fantatro bisopy arky-bisopy tsy fantatro zay mety ho anarany toerana io finoana io tsy ny fijoroana amin'ny finoana tsy miankina amin'izay anarana zay toerana zay fa i Petera ry apôstôly be grand apôtre mbola vitan'ny satana no mikororoka ny finoana dia nefa ny fotoana tany aloha be tany nisy andry Daniel ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego tsy mbola nisy an'i Jesosy mbola tsy tonga Jesosy nefa ireo nazaka nijoro tamin'ny finoana na dia hiatra manaina mitovy ny situation misy azy satria miatra manaina koa ny fanontaniana azo any Petera teo hoe raha namana io ianao finoana miaraka amin'io fa ny tany aloha be arany Daniel, Sadraka sy Mesaka sy Abednego tafajoro ry zareo joro tamin'ny finoana izy zay tsy hivarotra ny fiankofanay amin'ny Andriamanitra amin'ny sary vongana amin'ny sarina mpanjaka fa tsy maninona fa vonoy izay fa aleo zay ho faty tsy mandika didin'Andriamanitra sy ny fitiavana anay toy zay zay ho velona fa hiala ao anatiny teboka farany tena Andriamanitra farany alohan'ny akaram-panompon'Andriamanitra manaraka dia ny fifatoantsika ao amin'i Jesosy le teny miresaka foantsika teny no mampijoro ny finoantsika fa Jesosy le teny tonga nofo Jesosy le teny tonga nofo dia Jesosy le fa ao anatintsika ny fifatoantsika amin'i Jesosy dia voalaza ihany koa ao anatiny Hebreo 12:2 zay teny haintsika tsara amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy zay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandroenatra mba hazony ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy mitodika any amin'i Jesosy foana mitady an'i Jesosy foana manankina ny fiainantsika ray manontolo ao amin'i Jesosy foana. Alleluia. Ataontsika hivavaka alohan'ny akaram-panompon'Andriamanitra manaraka.
misaotra sy manome voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny famanginao. Jesosy tehirizony finoanay. Ianao ny tompon'ny finoana tokoa dia ianao ny mpanefa azy. Okizay tena ho velona izany finoana izany Jesosy. Tsy herikerika amin'ny fahelan'ny fotoana na amin'ny zavatra mety ho andrasanay fa fantatra fa rehefa niteny ianao dia marina. Dia raina mandrakizay ny anaranao misaotra sy manome voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ite-tanana mafy tsika andraisantsika amin'ny Mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Ataontsika itiaka maveo an Jesosy. Isaoran'Andriamanitra ny fifandimbiasana ny fotoana ny toerana ihany koa mifafana ny tena marina miaraka ampahiriziny tsika mianakavy. Tsy hoe akory hoe mahazo micro aty dia hoe mahery be fa miaraka ampahiriziny teny tsika mianakavy. Raha ny sitrako ary dia hoe idina ny rideau dia mba samy tenin'Andriamanitra no enotsika ato dia mba samy mifankahita manokana amin'Andriamanitra tsika androany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tsy ela be tsy ela be efa fampidirana sy efa mivoaboasan'ny mpanompon'Andriamanitra teo ihany koa ny zavatra ny fampizarana sy fampirizana fa andaontsika hivavaka mba tsy niteny mba tsy olona no rahantsika mahita sy maheno fa lay Andriamanitra izay niteny fa raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia afovoany aho mba hifankahita manokana amin'Andriamanitra tsika tsirairay avy na izaho mitondra ny teny na ianao ihany koa miaino ny teny dia ilay teny avy amin'Andriamanitra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao ny amin'ny fotoana ary misaotra ihany koa ny amin'ny fahafahana mbola sokafanao. Izany dia noho ny fitiavanao, izany dia noho ny famindraponao, izany dia noho ny fitarihanao anay tsirairay avy mba hizotra tokoa, hijoro, hiaina ny sitraponao ary anitsy ny amin'izay tokony hoitsiana. Mitenena aminay Tompo fa ny teninao ilay mahery be voninahitra, teny afaka ampitraka, ampijoro, anafaka anasitrana, ilay teny fahamarinana, ilay teny ihany koa mitarika anay ary mampitoetra hatrany ny etaeta ato anatinay, androso bebe koa ho amin'ny fiombonana, ho amin'ny fijoroana hiaina ny sitraponao marina tokoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta. Anao ny dera, anao ny azy, anao ny voninahitra ary aoka ianao no anapaka ary aoka ianao ny asa amin'ny alalan'ny fanainao masina aneponay tsirairay avy ihany mba ho tonga fanahy sy fiainana ny teny ary izay ihany koa dia ho tonga ilay tsy mpanadino fampakatoa ary miaina ny teny izay ambaranao satria teny ianao dia aoka anapaka feno ao anatinay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafipetsika aman'i Jesosy. Alleluia. Tantara kely izay mino fa mety mahazo antsika tsirairay avy ihany koa teny ampiainana teny, teny ampandalovana sy teny amin'ny atrehana ny fiainantsika teny hoeny fa tantarana kadradraka izy ity. Inona moa ny idiran'ny kadradraka amin'ny fiainam-panasiny amin'izay tokony zava-misy atrehana fa tantarana kadradraka izy ity izay nitranga tao anatina toerana anankiray. Latsaka teo amin'ilay ramatoa anankiray kadradraka dia tonga dia nikikika ilay ramatoa, sahotaka ilay ramatoa, natahotra ilay ramatoa. Ataoko hoe ramatoa satria eny izay aloha ilay tantara azo tenina hoe nisy ihany koa izay teny natrehana teny amin'ny teny ampiasana teny. Dia rehefa natahotra ilay ramatoa, rehefa nikikika ilay kadradraka koa mba taitra, mba natahotra koa ilay kadradraka dia mifindra teo amin'ilay anankiray, teo amin'ilay teo akaikiny dia kikika koa ilay olona teo akaikiny, kikika koa ilay olona teo akaikiny, sahotaka ny tao amin'ny manodididina tao ny hafarany. Dia tonga avy any ilay ranamana anankiray, faininy izany dia nijery dia hita ilay kadradraka dia ilay kadradraka koa sahotaka na ny kikika sy ny korotana rehetra sy ny tahotra dia findra teo amin'ilay ranamana. Dia ilay ranamana io tsy taitra
fa nijereny tsara le izy dia nalainy dia nataony tao anaty taratasy dia nivonony dia nariny tany poubelle. Ny tianao tongavana ny fiatrehantsika ny fiainana ny amin'ny zava-misy dia mety azo tarafina amin'izay ny amin'izay réaction anao manoloana an'izay kadradrak'izay dia lasa misahota ka lasa misambara voara. Dia misy hoan'ilay ranamana anankiray izay tony tanteraka tao anatiny, mety izay ny fiatrehana fiainana sy ny zava-misy afaka hoe nandray ilay kadradraka dia nanao anazy tao anaty taratasy dia namono anazy dia nanary anazy. Ohatrany nampatsiahy ny fiainany Saoly mpanjaka sy Davida niatrika ny Goliata. Tia indray aloha Goliata be fa tsy hoe kadradraka kely fa na izany ary ohatrany tsy nientana ihany ozy, ohatrany hoe Goliata kely mihoatra any Davida. Tao amin'ny Saoly amin'ny endrika ivelany niaiky ilay Goliata be dia natao ohatra Saoly mivadi-po nangovotra ozy izy ao amin'ny Samuela voalohany toko fa 17 andininy fa 11 aroa ilay Filistina izao efa niaiky any miaramilan'ny Israely androany amoay lehilahy iray aho hiady amiko ary rareny Saoly sy ny Israely rehetra zany telon'ilay Filistina zany dia nivadi-po izy ka raiky tahotra loatra. Dia tamin'ny Davida nisy ny tantaran'i Davida hoe nirahana hoe ty fromage ty ho ataony amin'ny rahalay jereo hoe manao anary zareo. Dia rehefa tonga teo Davida nanana ataontsika hoe traikefa nefa tsy dia traikefa loatra fa nanana fiombonana tamin'Andriamanitra. Ary izay ny tena marina, io le miantoka ny fahatoniana ao anatintsika miatrika zavatra anankiray. Izay no amboaritsika, izay no entintsika fanatrehan'Andriamanitra, izay no entintsika mba anana ny fahatoniana. Tsy hoe akory hoe besaina be, tsy hoe akory manana fahatsapana hoe niatrika situation be dia be, fa noho ny fahatsapantsika fa miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Samuela voalohany toko fa 17:5. Fa io kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao manatona ahy amin'ny sabatra sy ny lefiny ary ny lefipoy, fa izao kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehova. Manana an'i Jesosy ianao anatinao, minao fa ho tony ianao miatrika ny fiainana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, satria tsapanao fa ao anatinao Jesosy. Raha tsy tsapanao dia mandrosoatra any mitady an'ilay fiombonana ary izay ilay communion, ary izay ilay fandraisana fiombonana latabatra amin'Andriamanitra. Ampiny isika mba hanana ny fiombonana marina sy tanteraka tokoa mba ho tony miatrika ny setra na ny zava-misy rehetra. Fa io kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefipoy, fa izao kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehova, tompony maro, Andriamanitra ny miaramila ny Israely, izay fa no akainao. Amen. Ny fanotronan'Andriamanitra dia fidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainantsika raha misy tontolo mampahazo aina n'Andriamanitra. Tsy hoe akory hoe seza volamena na hoe firantirantiana ivelany, fa izay le ambaratsika foana hoe sekoly ny toetra anaty. Misy tontolo anankiray izay takian'Andriamanitra na hoe mampahazo aina n'Andriamanitra ka mahatonga azy hiditra tsehatra amin'ny fahaiza-manaony, hiditra tsehatra amin'ny mahampanjaka azy, hiditra tsehatra amin'ny mahatsotoa azy, hiditra tsehatra amin'ny maefa ny zavatra rehetra azy. Dia izay le hoe tsy mifantoka amin'ilay hoe ahoana ny anaovan'Andriamanitra an'ilay izy, fa mifantoka amin'ilay hoe ahoana ny ampisy tontolo ampahazo aina an'Andriamanitra. Dia izay no mahatonga antsika mitenin'Andriamanitra hoe aza manao, aza mampalahelo ny fanahy masina. Dia lasa mikatsaka kokoa an'izay tsika, satria raha ohatra ka ny fiasan'Andriamanitra no iverintsika dia tsy ho takatra ny saintsika mihitsy. Mosesy sy ny zanak'Israely manoloana ny ranomasina mena
tapidalakale fa Andriamanitra niditra an-tsehatra noho ny toe-po toe-panahy izay tao amin'ny Mosesy mahalemy fanahy nanaiky ny noentin'Andriamanitra. Na izany ary tsara mariana ihany fa raha Mosesy tany am-piandohana raha nirahana io le tontolo tsy nampahazo ainan'Andriamanitra satria ohatrany hoe tezitr'Andriamanitra izy no namorona ny vavanao fa maninona ianao tsy mety mandroso nefa noho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapony dia nametraka ny Arona ho mpaminany Mosesy. Andriamanitra mitady alay tontolo mampahazo aina n'Andriamanitra. Sariao kely ny saitsika tamin'ny namoronana ny tany sy ny lanitra sy ny rehetra teo aminy. Azontsika tarafina ho anatiny namoronan'Andriamanitra ny tany, ny fanotronan'Andriamanitra ny tany. Tahaka antsika tokony ho tonga tsisy safidy. Ny safidinao moa zany dia hoe manokatra ny fonao hiaino an'Andriamanitra. Fa ny tany no tronon'Andriamanitra raha ohatra ka tsy nisy endrika, raha ohatra ka foana dia teo Andriamanitra no nanotrina ny tany, naneho ny fahatsarany niditra an-tsehatra. Tsy nila ny fievitry ny tany, tsy nila ny fievitry ny tany fa nanehony ny fahatsarany satria nasiany mazava, nasiany zava-mananaina maro, ny zava-maniry, ary nanotrina ny Adama koa Andriamanitra. Marina fa nanehony ny fahatsarany rehetra ny tany, izay vao napetrany Adama hitandrina sy hitantana. Ary raha mbola tao anatin'le tontolo mampahazo aina an'Andriamanitra dia nampiainy tao anatin'izay fahafenoana sy fahatsaran'izay Adama. Fa fotoana anankiray rehefa nanapaka an'izay tontolo sy nampisy an'izay tontolo tsy mampahazo aina an'Andriamanitra zay, izany hoe ny tontolo mampahazo aina an'Andriamanitra dia ny fankatoavany Adama andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny fotoana anankiray nametraka an'izay tontolo tsy araka tsy mampahazo aina an'Andriamanitra zay tao anatintsika tsirairay avy. Mino aho ny amin'ny tsy fankatoavana nisy fotoana dia lasa sahiran'Andriamanitra, lasa nanotrina fa tamin'ny fomba amin'ny lafiny anankiray zany tiako tenenina. Nefa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra raha raisina amin'ny fisaorana dia tsara avokoa. Zany hoe nisy akony, nisy antony tao amin'Andriamanitra. Mety tsy takatsika fa ny hitantsika fotsiny dia hoe zay aloha voaraoky Adama miasa amin'ny atsembohana izy, misasatra izy zay vao mahazo zavatra anankiray dia niditra ny faharatsiana rehetra. Fa zay no averin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy ho zay akory ianao fa ny fiasan'Andriamanitra sy ny fahatsarany afaky ny amerina ny tontolo eo aminao sy ny fanotronana eo aminao. Ary ao anatin'izany moa tsika hoe rivotry ny fanotronan'Andriamanitra zao bily ny amin'ny fahaiza-manao n'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia efa voaresaka teo hoe ao amin'ny Lioka toko fa ao amin'ny Matio, ao amin'ny Matio toko fa 20 zay moa izy teo. Lioka azafady, Lioka toko fa 20 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Indray moa efa vakiny rahalahy teo, ny andininy 9 moa efa nilazainy teo. Fa anisan'ny zavatra anankiray azahoantsika sitraka amin'Andriamanitra dia ny finoana azy. Fa raisitsika ity tantara anankiray ao amin'ny Lioka toko fa 20 ity, ny fanoharana ny amin'ilay mpitondra tena na herinangataka amin'ny anaran'i Jesosy, andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena maso olona. Ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao matetika ka nanao hoe omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha. Fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo izy, na dia tsy matahotra an'Andriamanitra azy aho sady tsy mena maso olona, mba omeko rariny ihany io mpitondra teny io, fa manahirana izy fa ndra ho avy mandrakariva izy ka hampasosotra. Ary hoy ny Tompo,
enoho izay lazay ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome raran'ny olom-boafity ny va izay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitaredretra va izy lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Amen. Ao anatin'ny andro farany araky ny teny teo piny ny andro farany azakazaka ao anatin'ny andro farany izay melohan'ny fampakarantsika dia ty teny izay efa vakiliny raha lamalala teo Luka 7:15 lazaiko aminareo fa omeny raha ny faingana izy kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Amen. Ny fanoharana namboaran'ny Jesosy teto dia fanoharana teo amin'ilay inona izy teo mpitondra tena na herinangataka sy ny amin'ilay mpitsara tsy marina. Manidina antsika ny fanoharana aritra ao anaty vavaka aloha. Nampiasa n'io fanoharana io Andriamanitra mba hampianatra ny masarobidy ny faharetantsika ao anaty vavaka. Le fijoroana vavolombelona teo hoe naiza ninona natao naiza nale dia tao anatin'ny vavaka. Le manano tena tao anatin'ny tantara dia nitoy nangataka marina tamin'ilay mpitsara tsy marina dia takizay endrika izay tian'Andriamanitra hiainantsika ny fiainam-bavakantsika anapaharetana aharitra tsy hoe misisika amina vokatra anankiray izay tsy tonga fa misisika ny amin'ny fankazahoantsika amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka. Tsy noho ny antony fa noho ny ampisy bebe kokoa ny fiombonantsika amin'Andriamanitra mba hiofona ny tena marina mba hahafahan'ilay toetra n'Andriamanitra afaka niseho ao anatintsika. Fakazara amin'ny tsy to dia hiadana, tsy hoe hiadana amin'ny ara-materialy fa hiadana moramora kokoa ny mampiaina ny toetra n'Andriamanitra amin'izay atrehana sy amin'izay hiainana. Ary izay foana moa averiko indray tsy manantsika hoe ahafahana mihevitra sy mahatakatra n'izay fanaon'Andriamanitra fa mahatakatra kosa sika inona ny zavatra takian'Andriamanitra dia ny ampiaina ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Avereno any amin'Andriamanitra izay any Andriamanitra ilay nomena antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo fa nomena antsika ny arem-panahy rehetra efa ao anatintsika fa eo mikolokolo ny fiombonantsika mba tsy tahaka n'ilay olona matahotra sy mikoropaka rehefa tonga ny kadradraka anankiray fa toy ny mijery ny stranga sy ny sedra sy ny zava-misy eo amin'ny fiainana ny fahatsapana fa manana fiombonana tokoa amin'Andriamanitra tsika. Amen. Mila mitohy maharitra mandrosa ao anatin'ny vavaka ho amin'izay fiombonana izay tsika tsy ho amin'ny filan-javatra fa noho ny amin'ny Andriamanitra izay mendrika no membonahitra sy ananantsika fiombonana bebe koa hatrany. Manarak'izay ny fanohitra amin'ilay fitsaran'ilay mpitsara tsy marina dia ny fananantsika ihany koa ny antoka sy ny toky amin'ny fitsaran'Andriamanitra na ny fahamarinan'Andriamanitra. Voaresaka teo hoe ny fahamarinana dia izay marimaritra iraisan'izao tontolo izao ary izay mety hoe didiny besandry izay mety hoe matanjaka no mamaritra ny fahamarinana anankiray hiainan'izao tontolo izao dia tonga manaraka n'iny ny akamarony tsy izay ny fahamarinana fa ilay fahamarinan'Andriamanitra mino sy mahatoky ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny finoana araka ny voalaza teo dia avy amin'ny toriteny fa ny tena amin'ny dika teny izy dia hoe avy amin'ny fiainona
fiainona ny fahamarinana na fiainona ny tenin'Andriamanitra. Ny fisokafantsika andre anokatra ny sofina, andre ny toriteny no mampisy sy mampitoetra ny finoana ao anatintsika. Andriamanitra dia marina, Andriamanitra dia mamindra fo. Jesosy ato amin'ity tantara ity dia maneho fa na le mpitsara tsy marina ary afaky ny anome rariny an'ilay manano tena rehefa tena sisika ilay manano teny. Fa ny nazy moa dia hoe ary sao dia manadaladalana aty foana, dia le elingelenina ny tsy tiany. Jesosy tsy izay, afaka elingelenina isan'andro, isa-minitra, isa-tsegondra, mahatonga an'le hoe mila nazy tsika, isa-minitra, isa-tsegondra, naiza naiza. Fa tian'eo Jesosy hoe tsy tahaka izany izy, fa mihoatra noho izany ny fahatsaran'Andriamanitra, mamaly ny vavaky ny zanany sy ny olom-bofidiny. Alao hery, alao tanjaka amin'ny fijoroana, amin'ny fiainana ny sitrapony. Fa na ela na ho aingana, na zao dia zao, na rehefa avy eo na apitso, dia tsy maintsy mamaly ary tsy maintsy voavaly izay vavakao. Amen. Manaraka izany mampianatra antsika ao anatin'izay sekoly ny finoana izay ihany koa io Lioka 7:20, andininy 9. Ny andininy 9 izay nivakiana teo dia mametraka mifarina amina fanontaniana, manainga antsika na misintona ny saintsika, isaina sy hevitra hoe aiza ho aiza ny tahany finoana atao anatiko, raha lazaina tokoa hoe mpino aiza ho aiza. Ary io somary nanaitra anahy ny tantara n'ilay vehivavy nitsidra nandritry ny taona maro tao anatin'ny olona be dia be, fa nisy finoana mahery vaika. Ary io tsy hita hoe faritana hoe tena ohatr' izao, tena hoe manakatra mafy be ve, sa mandady mafy be ve. Mety hita amin'ny endrika ivelany aloha hoe mety mivoaka ao anatin'ny olona izy dia hoe nasombodambodambany ihany ary amin'ny voankasoka dia sitrana. Zay ilay fiseho an'lisy, fa ny ao anatiny ao Andriamanitra ny voakasika, Jesosy ny voakasika tao anatiny. Ary mino aho fa izay fahatsapana, izay finoana tao anatin'ilay vehivavy nitsidra zay no finoana tsirairay avy manomboka hatreto amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy le hoe nitsidra fa le finoana, fa le finoana le vehivavy nitsidra. Nanontany Jesosy hoe rehefa miverina ave izy moa ahita finoana tahaka izany. Manambara ny mahasarobidiny finoana tsy miovaova sy mahatoky eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, na amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ny tena marina, amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Na dia tsy azo eneo ary izay mety nangatahana tamin'ny tompo. Manosika antsika ny tenin'Andriamanitra sy ny tantara ao mba ahery sy handroso hatrany ao anatin'ny vavaka, anana ny toky sy ny finoana tafatoetra fa marin'Andriamanitra ary tsara Andriamanitra. Ary mila maharitra sy mandroso ao anatin'izany tsika raha tia teny ity no ambara. Inona indray no ahafahantsika miazona sy mandroso ao anatin'izany faharetana, fananantsika toky ny amin'izay fahamarinan'Andriamanitra izay, ary ny azonantsika ny finoana. Efa voalaza teo ny fahadiovan'ny
toe-tsaina ny fo ny toe-po izay madio am-po no mahita an'Andriamanitra fa mila mikatsaka sy manana an'izay fahendre n'Andriamanitra izay. Ny fahendren'ny olona dia mifanohitra betsaka mifanohitra amin'ny fahendren'Andriamanitra. Raintsika mety azo mpanahy hoe ahoana endry tsara ve nareo rakizy rehefa le tonga any an-trano reny, dia mamaly ny ankizy tsy nitabataba zay, tsy nanao telefôna zay, tsy nijery télé zay. Mety ho fahendrena everitsika ray aman-dreny, fa mihoatra noho izay nefa fahendre n'Andriamanitra. Mety hoe famaritatsika amin'ny fahendrena amin'ny maha-olona amin'ny maha-ray aman-dreny ohatra dia zay ilaitsika taony zanatsika. Ohatra hoe tonga avy miasa ianao dia ohatran'ny hoe somary reradreraka dia aza mitabatabaka akizy nareo reto tena dia ohatran'ny hoe zay ilay fahendrena hoe tsy mitabataba zany ny fahendrena satria zay no ilainao amin'iny fotoana iny. Na mety ihany koa hoe eny amason'olona dia hoe mba mahalala fomba fa aza manao an'io satria tsy tianao hiaina sy hoe mety hianao fihetsika hafa eny le zaza ohatra na ohatr'izay. Dia zay mety mamaritra an'ilay fahendrena satria ihany koa mety fahendrena efa nisoritan'ny olona tany aoriana sy ny manodidina sy ny fiarahamonina dia hoe zay ny fahendrena fa tsy mety tsy izay na tsy izay ny fahendren'Andriamanitra. Ny fahendrena araka an'Andriamanitra dia ny fahendrena araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra na ny Baiboly ary mifantoka bebe kokoa indrindrindrindra amin'ny fahafantarantsika an'Andriamanitra. Amin'ny fahafantarana an'Andriamanitra ao amin'ny fahamarinana ary ihany koa amin'ny fitiavana. Tsy miaina fotsiny amin'izay mety fahatakarany saina fa amin'izay mety zava-panahy. Izay mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy satria fanahy izy. Ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Fahendren'Andriamanitra dia manana ny fitiavana. Fitiavana n'Andriamanitra aloha dia ny fitiavana ny hafa. Raha tamin'ny testamenta taloha mety ny teny hoe ny maso solon'ny maso, ny tanana solon'ny tanana. Fa Andriamanitra rehefa tonga Jesosy dia niteny mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia hoe tiavo amin'ny fonareo rehetra, amin'ny ainareo rehetra, amin'ny herinareo rehetra Andriamanitra, ary tiava ny hafa tahaka ny tiavanao tenanao. Mihoatra noho izay ary ny agnatahany tiava ny fahavalonao. Izany hoe fahendren'Andriamanitra katsaka mandroso amin'ny fahalalana ny fahendren'Andriamanitra mba ahafahantsika mijoro sy miaina. Mety misy maromaro fa eo ihany koa ny fotoana. Fa ny fotoana rehetra izay handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia maneho an'izay fahendren'Andriamanitra izay. Mihoatra noho ny fisainan'Andriamanitra, mihoatra noho ny fisainan'ny olombelona, ny fihevitry ny olombelona ny fahendrena. Andriamanitra ampitoetra ny fahendrena ao anatin'ny zaray avy. Ary ho an'izay tsy manana dia aoka izy angataka, fa Andriamanitra afaka ny hanome, tsy mandaja, fa afaka ny manome satria fitiavana izy, satria tia ny aina tahaka ny azy isika, mba ahafahany mahita an'izay tontolo mampahazo aina azy zay, ahafahany miditra tsehatra eo amin'ny fiainantsika. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Ndao tsika hivavaka dia hitondra ny momba antsika rehetra. Tompo, mangataka tokoa zay ny hitombo amin'ny fahendrena avy aminao isan'andro isan'andro. Mety efa mangataka zay ny amin'ny fahendrena, fa te hiditra lalindalina kokoa zay ny amin'ny fahafantarana ny fahendrena avy aminao. Nabaranao fa ny fahendrenao dia mifototra amin'ny fitiavana. Ny fitiavana anao voalohany indrindra ary ny fitiavana ny hafa. Ny fiainana an'izany fitiavanao zany. Asandrato ny vavakao ampio zay fanahy masinao, mba tena mpiaina n'ilay fitiavana avy aminao satria izany ny fahendrena. Fatahorana anao ny fiandoham-pahendrena
nefa ny fahatahorana anao dia midika ihany koa fa fitiavana anao zany Andriamanitra. Ampiony tsiraray avy mba tena atsapa, tena hiaina, tena hijoro ao anatin'izany fahendrenao zany. Tsy voahilikiliky ny fahendrena maha-olona fa ho tafalatsaka sy ho vatofatsika any anatinay ny fahendrena izay ambaran'ny fahamarinanao. Raha mangataka zavatra araka ny sitraponao zahay Tompo, dia nonay fa ianao ilay manome ampitiavana, dia makasitraka anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Tiaka mafipetsika ho an'ny teny ho an'i Jesosy andraisantsika ny filazan-draharaha ihany koa. Alleluia. Da i Jesosy tsika rehetra ataontsika araka amin'ny voninahitra ny Tompo mifanatitra, dia arotsay ao anatin'iny boksiny azy rehetra vokatry ny fonao anomezanao voninahitra an'Andriamanitra amin'ity androandroan'ity tamin'izay rehetra nanambinany sy ny tahiny antsika rehetra. Ataovy ao na sakrifisy na ny fanatitra na zay rehetra mety ampahafolo-karena hoentinao an'Andriamanitra, dia izy nomentsika voninahitra. Tahin'Andriamanitra rapitso fotoanantsika miverina eto tsika miaraka manome voninahitra an' Jesosy amin'ny fito maraina rapitso ny fotoanantsika amin'ny fotoanan'ny communion iraisantsika rahatabatra amin'ny Tompo amin'ny fito eto amin'ity toeran'ity, dia miaraka misaotra an' Jesosy eto tsika. Akoatran'izay aorianan'izay dia ohatrany mahazatra ny ankizy miaraka amin'ny club d'enfant, ny tanora miaraka amin'ny fotoana ny tanora rapitso maraina indray. In Jesosy ny amin'ny herinandro ny programantsika rehetra tsisy miova, tahaka ny mahazatra ny fotoana ny sekoly anasana antsika rehetra ireo. Raha mety vo zao ianao vo tonga eto androany dia miarabanao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Manana fotoantsika isan'andro latsinainy ny talata ny alarobia etsy amin'ny shop U ao amin'ny rihana faharoa, dia amin'ny fito maraina ny fidirana ka hatramin'ny valo sasany dia anasana antsika ireo fotoan'ireo. Latsinainy sekoly ho an'ny famahana olana, ny talata sekoly ny fanasitranana, ary amin'ny larobia zao sekoly ny tokantrano. Dia anasana antsika ireo fotoan'ireo raiso ny anjaranao tahin'Andriamanitra manokana indray ianao fa tia miaraka amin'i Jesosy ity tsy mety tapitra ny fianarana fa mandra-pahatonga Jesosy mianatra foantsika. Fa ozy izy Paoly apôstôly ary hoe tena zao asombotsombo ny fahalalako ozy izy fa ratra izay, dia ho fantatro tanteraka izy satria fanatrika amin'izay, dia izay vao tena fantatro feno ny fahalalana. Fa raha mbola eto zasy ianao mbola mianatra foana, tsy miankina amin'ny isan'ny namakitsika baiboly hoe efa impiry ianao zay ny namaky baiboly, fa zay remarque an'izao dia jao tsady teo isaky ny mamerina mamaky teny anankiray ianao dia gagy ianao fa misy révélation vaovao ahazonao ambadik'izay. Ny dikan'izany tsy ho tratrantsika mihitsy ny fahalalana faratapony an'Andriamanitra fa mandrositsika dia mianatra foana isan'andro. Iny Jesosy tsika tokava mamondry sekoly, dia amin'ny herin'ny androany miverina eto indray tsika amin'ny efatra ny fotoanantsika eto, dia iny Jesosy tsika rehetra. Rehefa miravo eto dia somary mba miteny kely tsy dia milamina loatra ny sécurité eto amin'ity manodidina nanalakely ity, dia mba mailomailo kely tsika rehefa mivoaka aza mandeha irery. Dia raha mety andrindrindrindra mitsofotsofoka any anaty pavion any fa na mitondra poketra telefona sy ny ohatr'izany dia mailo tsara tsika mba miaraka maromaro fa aza mandeha irery rehefa mivoaka eto. Dia tahiny Jesosy ozy izy mpanompon'Andriamanitra teo mba mila manana fahendrena. Amen. Manasanao hitsangana ary injery ny tananao dia hivavaka ho an'ny fanatitra antsika. Misaotra mankasitraka ray aminaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fafana iny zoro mitondra ny fanatitra teto anatrehanao. Misaotra satria ianao ny taha dia nanambona ny tsirairay, ary tena ny teninao mihitsy any manambara hoe tena aoka tsy siseo foana eo anatrehako tsy mitondra fanatitra. Jesosy tsy mijery ny abetsaka izay nentinay ianao fa ny fonay kosa nijerenao. Ary amin'ity fotoana ity Andriamanitra tena tianay manambara androany hoe tena misaotra fa ianao no fototra sy loharano ny fahatsarana rehetra teo amin'ny fiainanay. Makasitraka ny amin'ny fitiavanao mba hankasotrao izay rehetra nitondra ny fanatitra teto anatrehanao, na pahafolo-karena zany na sakrifisy ninninona nentin'ny tsirairay dia ny fakasitrahanao ny mba handradrainay. Voninahitra kosa tolotra eo anao
ho anao rery mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miteka mafitsika ho an'i Jesosy. Aleloia. Tsy mipetraka tsika fa tao tonga dia asatrato mivavaka ao andao tsika hivavaka amin'ity fotoana ity. Voarainao ny teny fa nivavaka ny anaovanao sony azy eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Vavaka tsika. Misaotra makasitraka raha amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fotoana, misaotra ny amin'ny fahafahanay indray niaona taminao teto androany. Misaotra fa eto amin'ity fitoerany ity no andraisanay avy aminao ireo fahatsaranao rehetra. Ary eto ny anovozanay eto amin'ity fahatsakanyity Andriamanitra. Makasitraka satria tsy mety mitsahatra ianao miteny, manangana, mampijoro anay. Satria amin'ny andro anankiray amin'ny fotoana iverenanao dia te hahita olona mijoro ianao Andriamanitra. Te hahita olona anankiray ianao le mijoro amin'ny fahamasinana amin'ny toetra. Satria izany no andrasanao. Ary ndreto izay Jesosy, tsy te handisy fanantenananao izay amin'ny fotoana iverenanao. Satria ianao ny teny hoe raha hoavy ny zanak'olona moa hahita finoana. Izany hoe mety tsy hahita ianao amin'izay fotoana izay. Fa androany misy olona kosa manao fanekena eto amin'ity toerana ity. Fa afaka ny hahita olona ianao, hahita finoana mijoro ianao amin'ny fotoana iverenanao. Misaotra Andriamanitra ary ndreto izay manaiky izay. Manaiky izay amin'izay rehetra fanefenao sy fanamboaranao. Manaiky izay amin'izay rehetra fitondranao. Manaiky izay amin'izay rehetra tianao hitondranana isan'andro. Mety tsy mahafinaritra anay angambany, mety lalana hitondranao androany, fa kosa Jesosy mety aminay zany. Zany mahasoa anay. Makasitraka indrindra ny amin'ity fotoana ity. Aterinay ho anao voninahitra ary indreo ny tsirairay avy. Tehirizy eo anatrehanao Andriamanitra. Tehirizy satria mahatsiaro izay betsaka ny zavatra mety misarika anay. Betsaka ny zavatra mety mahararaka ny finoana indraindray. Fa zany no angatanay Andriamanitra androany. Tehirizy ny tsirairay avy. Mba tena ho tafajoro eo anatrehanao isan'andro isan'andro. Misaotra betsaka Jesosy. Voninahitra atolotra ho anao rery ihany. Fakasitrahana atolotra ho anao. Makasitraka raha amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra efa niteny teto androany. Hozy izy voalazany tenin'Andriamanitra teo hoe Andriamanitra tsy hanome rarin'ny olom-boafidy ny vazy mitaraina ny andro aman'alina. Misaotra Jesosy. Tsofina rano ianao mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Misy Andriamanitra tsy hanome rariny ianao. Ninona mety zavatra lalovanao ka iandrasanao ny rariny. Ijoro eo amin'ny fiainanao Andriamanitra hanome rariny ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny andrasan'i Jesosy dia hozy izy le mitaraina amin'ny andro aman'alina. Ataovy hitan'Andriamanitra ny fijoroanao fa ianao le mitady azy andro aman'alina. Amin'ny anaran'i Jesosy tononona ny fanahany vavaka eo amin'ny fiainanao mba hahatonga anao tena olona mitady an'Andriamanitra andro aman'alina. Hitsangana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra anefa n'izay rehetra irinin'ny fonao satria hoy izy no Andriamanitra manefa ny irinin'ny fony izay matahotra azy. Amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta mandehana fa efa voaomana ny zavatra rehetra. Hitanao ny Jehovah ka hiaronao. Ampamirapiratra ny tavany aminao izy ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao izy ka mpandehanao amin'ny fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Natehaka mafitsika ho voninahitr'Andriamanitra. Zarao ny fahasoavana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natozao fahasoavan'Andriamanitra natozao antsika rehetra. Amen.